Ny tenaandriamanitra zay afako izay anakinana ny tokotena ny soratra masina dia ny bokyny Rota. Rota toko fahaefatra izay ao anatin'ny perikiopa vao novakitsika teo. Marana no tafiditra anatin'ny perikiopa ny bokyny Rota ary avako malala no ny tantara izay somary manavy ihany. Ny tantaran'ny Rota dia azo fitiana tahaka izao. Nisy renim-pianakaviana anankiray na fianakaviana kely anankiray amin'ny toko voalohany izay nisy mosary tamin'ny tany nisy azy dia Elimeleka sy Naomi zany niaraka tamin'ny zanany dia andenonina ny ila ravinahitra tany amin'ny faritra Moabita izy ireo. Rehefa nonina tany izy dia maty tany ny vadiny Naomi zany. Dia nanana zanaka roalahy izy mazava ho azy dia nanambady Moabita io zanaky Elimeleka sy Naomi io, nanambady Moabita, nanambady hafa firenena zany. Dia rehefa tatorina dia maty izy roalahy reo, izy roalahy zanaky Elimeleka sy Naomi zany maty. Dia tavela zany Naomi sy ny vinanty vaviny anankiroa Orpa sy Rota. Dia nalahelo Naomi ndana amin'izay nareo mody fa ohatrany misy misarity nareo Moabita ndana miverina ny tanindrazanareo fa za kosa dia hiverina ny tanindrazako satria aho dia manana tanindrazana amin'ny Betlehema. Dia alao hiverina amin'ny Betlehema nareo tsy niteraka raha teo taminareo ny zanako dia tsisy azoko atao aminareo tsony, tsy afaka hiteraka tsony aho mihinanareo amin'ny raha vavy fa dia ndana mody any amin'ny tanindrazanareo nareo. Dia nalahelo izy amin'ny raha vavy sisitra ihany zany. Dia Orpa no nanaiky eny ary rafa aleo zay roneny andeha dia sara toevana zany Orpa no miverina tany faritra Moabita. Fa i Rota kosa nanaraka ity rafozam-baviny miverina tany Betlehema. Dia mazava ho azy fa sahirany satria ny tany efa tsy otsony dia tonga sahirana zany izy mianaka. Dia eo no mitanga ny tantaran'ny Rota ary ity toko faefatra ity dia mitantara ny nazahoan'ny Rota vady any Boaza izay tao anatin'ny fianakaviany Elimeleka ihany. Inona no ataontsika hoe toetra kristianina ao anatin'ny olontsonina hoe fahantrana. Ny teolojian'ny fahantrana dia azo misy vahaolana omeny ny bokon'ny Rota eto avako malala. Misy vehivavy mahantra, i Rota sy Naomi rafozany mahantra. Dia inona no tokony toe-panampiny hoe raha ohatra ka ao anatin'ny fahantrana ny olona na ny firenena, inona ny zavatra ampitain'ity bokon'ny Rota ity? Ny zavatra mitranga dia izao: ndraindray mason'ny kristianina mety mametra-pantaina mandrakarivany any amin'ilay fototra ilay fahotana dia ilay rafitra ny avian'ilay fahantrana. Fa misy zavatra kosa na inona fahantrana dia misy zavatra tandrifianao. Tsy misy rafi-piarahamonina tanteraka izany na parfait, fa ny rafi-piarahamonina rehetra ma rafi-piarahamonina azy, na republikana io na demokratika io na inona dia hita taratra ao mandrakariva mba hampanotany olona. Ary na rafi-piarahamonina na rafi-piarahamoninina dia misy mahantra foana amin'ny fiarahamonina. Dia fa ny toe-tsaina dia ny hoe mpino ianao, inona no toe-tsaina tian'ny tompo anananao hoety miatrika zany fahantrana zany. Eto dia misy vehivavy Rota sy Naomi rafozam-baviny zany mahantra. Ilay fahantrana dia tsy fahantrana vokatry ny hakamoana kosa, tsy hoe kamo velona izy mianaka, tsy izay. Tsy
fantrana vokatry ny akamoana, tsy fantrana vokatry ny fahasembanana hoe dia tena sembana ange izy, tsy fantrana koa vokatry ny tsy fahamarinana herisetra zay eo ihany, fa tena fantrana vokatry ny rafi-piaramonina tsararina. le rafi-piaramonina mazava ho azy napetraka ny soratra masina ihany eo anatin'ny Deutéronomie ihany, fa rafi-piaramonina zay nampahatra azy iny rafi-piaramonina mantra. Zavatra nitsanga dia ny lalàna teo amin'ny bokin'ny Deutéronomie dia izao: ny fananana dia manaraka ny lehilahy mandrakariva, zany hoe misy zany mpivady dia ny fananana dia miainga avy amin'ny lehilahy, ny vehivavy dia tsy mandova akory. Zay mahatonga ny hoe matetika ny vehivavy raha vao maty vady izy dia ny fananana mijanona amin'ilay zanany izay mandova, dia matetika ny vehivavy mandrakariva mihitsy, satria matetika dia lasa mahantra izy satria tsy mandova izy, satria ny fananana dia manaraka ny lehilahy. Zay ilay rafi-piaramonina, rafi-piaramonina manaraka ny vehivavy, patriarkaly. Dia matetika ny vehivavy raha vao maty ny vadiny dia mahantra izy, ary raha vao ilaoza amin'ny vadiny izy fa misaraka amin'ny vadiny dia mahantra izy, lasa mpangataka, na lasa mpangataka na lasa mpivaroteny. Zay ihany ny lalàna anankiroa dia avy ny vehivavy. Zay mahatonga amin'ny Mosesy nany hoe omeo taratasy fisoram-bady ny vehivavy mba ahafahamanarina ny fiainany, satria mahafonareo, satria arianareo amin'ny zavatra tsisy dikany vehivavy. Ary raha vao tsy mahazo taratasy fisoram-bady izy dia na izy lasa mpangataka na izy lasa mpivaroteny. Ny dikan'izany ilay taratasy fisoram-bady dia tsy hoe fanafanekeny Mosesy ny fisaraha-panambadiana tsy akory, zay ny tenin'i Jesosy, fa noho ny amafisany mponareo mba hatonga n'ilay rempiana'ilay vehivavy rehefa avy eo afaka miarina indray amin'ny fiainany. Zay fotsiny mba tsy ilazana fa mpivaroteny izy, mba ahafahamena zange tsy diso e, tia ny taratasy milaza fa le lehilahy mihitsy ny nanary azy, satria tsy mahay mipasoka na tsy mahay mahandro sakafo na inona na inona. Satria hoy Jesosy manao hoe isaoranareo ny vehivavy tsy noho ny fitondrantenany fa noho izay tianareo hiampangana azy fotsiny dia isaoranareo izy. No zany dia ilaina vokany izy, zay antony nanomeza Mosesy taratasy fisaoram-bady. Dia roa ihany lalàna miandry ny vehivavy, mitondra tena sy ny laozany vadiny, na mpangataka na tonga mpivaroteny. Eto amin'ity trango ity io fanotrango zay mahantra verina avy any amin'ny filana ravinahitra, inao miaraka amin'ny zanany vavy na avinaty vaviny dia mahantra izy, satria le rafi-piaramonina manao hoe tsy mandova izy fa any amin'ny lahy daholo, any amin'ny fianakaviany, miverina amin'ny fianakaviany vadiny Elimeleka avokoa ny zavatra rehetra dia mahantra izy, ary lasa mpangataka. Rehefa malala mety ho adinitsika fa ekena fa ny fantony be dia be ny anton-javatra. Misy boky navoakantsika izay tamin'ny 7 taona lasa 10 taona lasa zay lui-même anaran'ilay boky. Asa zay mbola mety mahatadidy ianareo mikasika ny teolojia ny fantrana efa 100 pejy dia iveren'ny vakina fa miresaka manokana izao olam-piaramonina izao. Dia hotsika hoe lay fantrana dia betsaka ny loharano, ohatra mety kamin'ilay olona na tahaka izany, fa eto dia tsy zany mihitsy, fa tena ilay rafi-piaramonina mihitsy ny tena nanjary nampahantra. Ary mety misy zany raha malala eto ambonin'ny tany, misy fantrana tena vokatry ilay système mihitsy, vokatry ilay zavatra miangatra eto ambonin'ny tany mihitsy dia miteraka fantrana be dia be ohatr' izany. Azo azavaina milahy na fantrana eto Madagasikara amin'izay. Sandam-bolanao nge tsy hainao mamaritra azy, fatatrao zany. Inge azo amboarina ohatra, zahatra tsy hainao mamaritra an'izany, ny hafa ny mamaritra an'izany. Tsy ianao nga afaka manota vola, fa ny Amerikana nge afaka manota vola foana, azaton'olo zany. Afaka manota vola foana ny Amerikana dôla anota 100 milliards de dollars, afaka manota vola foana izy, tsy olana mihitsy. Ianao nga afaka manao an'izany.
inona mahasamihafa satria manatreorena matanjaka ve sy sisa rehetra otsika misy rafi-piarahamonina mihitsy tena mampahantra ekena fa misy lafijavatra be dia be tena mampahantra atsika zay tsy dikevitra fa anakiraiky io tahaka izay mitranga teto tena anty mianaka ary io no mahatonga ny Calvin dia milaza manao hoe na inona dia zao tena fananian'Andriamanitra sina mahantra en fiarahamonina. Izy manao hoe antso Calvin la mpianatra antso ny fananakarena fa antso koa ny fahantrana. Dia ahoana azy raha fampianarana ity ray aman-dreny ity zany ahoana fa ahoana Andriamanitra miantso olona mahantra fa ga Andriamanitra mba ame olona sitrapon'Andriamanitra le zany ny fahantrana fa ahoana azy any Andriamanitra zany dia misy zany atao Andriamanitra andra dia misy zany atao Andriamanitra nakarena tsy ahoe Calvin fa izao misy mandrakariva ny mahantra na ao amin'ny soratra masina io ara dia misy mandrakariva ny mahantra ao amin'ny soratra masina dia retelo reto na efatra reto no eken'ny soratra masina ho mahantra mangapaka. Voalohany ny vehivavy ny lozany vady, ny vehivavy maty vady mpitondra teny, ny kamboty ary ny semba, ireo ny mahantra. Nefa ireo tsy betsaka, ireo dia tokony ho velon'ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny io teneny io manao hoe avelao izy hitsipona eny amin'ny toerana izay avy mijijanany vava zany hoe tena ilay fiarahamonina mihitsy na dia somary ataontsika hoe miangatra raha mijerentsika azy dia efa misy lanona napetraka ny soratra masina hoe ity kosa no ataonao an'ny vahiny, ity no ataonao an'ny mahantra. Zany hoe raha fiarahamonina zany dia tena misy fandaminana mitsinjo ny sahirana. Dikan'izany tsy misy mahantra indray ao satria ilay rafi-piarahamonina dia rafi-piarahamonina natao hitsinjo ilay mahantra, ireo sokajin'olona efatra ireo. Misy an'izay mihitsy zany. Ary dia hoy Calvin hoe raha ohatra ka be loatra ny mahantra dia efa misy zavatra tsy rariny zany ao. Raha eto amintsika zany dia aza lazaina hoe rariny raha ohatra ka mamoaka ny banque mondiale manao hoe 7% ny malagasy dia ao anatin'ny fahantrana, dia aza atao hoe rariny ara-tsoratra masina zany, aza atao hoe sitrapon'Andriamanitra zany fa tsy sitrapon'Andriamanitra. Ekena fa misy ny fahantrana anatin'ny soratra masina, misy mandrakariva zany satria tsika eto ambonin'ny tany fa ny mahantra eken'ny soratra masina dia mahantra zay velomin'ny fiarahamonina rehefa avy eo. Fa raha ny fiarahamonina manontolo kosa ny mahantra dia azo atao hoe sitrapon'Andriamanitra fa tsy sitrapon'Andriamanitra, tsy planin'Andriamanitra zany. Raha fitopolo isan-datin'ny firenena tanindrazana anankiray mahantra velona na dia vidianany vitasy korbola ary tsisy dia azo atao hoe planin'Andriamanitra zany fa planin'olombelona zany. Dia io no tenenan'ny Calvin manao hoe ireo vitsivitsy mahantra anatin'ny fiarahamonina ireo izy dia izao natao hitsarana ny fahafoizany manan-kare, zany hoe nasian'Andriamanitra mahantra anatin'ny fiarahamonina. Vitsivitsy ireo, mitsika hoe ny semba, mitsika hoe ny mpitondra teny, mitsika hoe ny vahiny, ny kamboty, dia fa ireo no hitsarana ny finoanao tahaka ny Lazarosy. Ireo no anamarinanao ny fitiavanao, ireo le teneninao ambika toko faina ambin'ny folo, ireo le teneninao tantaran'ny Zakaios, ireo le tenenina mandrakariva miantrany olona masina. Zany hoe amin'ny alalan'ireo no naporofonao ny fitiavanao ny namanao, amin'ny alalan'ireo no anehoanao fizogonao vavolombelona fa mahafoy ianao. Ny fisin'ireo olona amin'ny fiarahamonina ireo zay nisin'Andriamanitra ho mahantra. Ireo mahantra ireo zany dia izao tsy mahantra farahidy akory fa mahantra zay anehoanao fitiavana, dia amin'ny alalan'iny ianao no afaka mitsoro vavolombelona hoe tompo mahafoy ahy. Eto ny avako malala inona raha ny toe-tsay, inona ny tokony toe-panananany biby manoloana ny fahantrana. Dia ny voalohany indrindra ny avako malala ny mpino dia izao manoloana ny fahantrana dia ajaina ny lalàna. Zaina inona na inona dia ndraindray ny olona rehefa ao anatin'ny fahantrana dia tsy manaja lalàna ary mampahatra ny olona dia tsy fanajana lalàna, tsy fananana moralina. Fa eto ny avako malala boaza dia nanana moralina izy.
nanana n'izay morale na zay etika na zay lalàna zay. Inona lay lalàna? Zero tsara fotsy loatra. Zao lay lalàna dia izy manao hoe zao aloha izy a io rota io nomy mahandro leo zao ny fitsipika. Raha ohatra ka misy olona mahantra dia zao natao avotana izy ka ny havany akaiky no manavitra azy. Ina dika teny hoe manavitra dia alaina zany lay alaina vady izy a dia lay ohatra hoe misy lehilahy ohatra raha moa lampiaramonina tsy misy taranaka misy pralahy ohatra dia maty ny vadin'le ataovy ohatra hoe lamatoa zany manambady renim-pianakavian'ny vehivavy anankiray dia maty le lehilahy lamatoa dia alain'le raha zandriny vady le ramatoa. Zay ny antsoina hoe mamely maso, zay ny antsoina hoe lolo. Dia alainy vady iny dia rehefa miteraka iny dia mitondra ny anaran'lay zanak'lay rainy teo aloha zany mba tsy ho faty-taranaka. Dia iny rehefa aveo no maka ny anjara-taniny mitahiry ny lovany dia mitoy le taranaka. Dia zay no atao miboazy io hoe iza zany ny tokony hanavitra ny rota sinoana iza mitsikirety dia eo ny avany zao no izy io ny taniny io ny fananany dia zao alay vady izy tsy alainao fotsiny taniny tsy manana zo manana tany izy fa zao alainao vady izy dia io ny anjara-taniny eo dia afaka mamboly afaka mikarakara izy dia alainao vady izy dia miteraka izy dia io ny toy ny tantara hoe miteraka ny obedy dia alay vady izy zay zany. Tsy manao hoe anankiray a tao an-tsainy boazy zay lalàna zao hoe zao ny fandaminana dia ndeha velomina atao vady lolo irota dia najainy boazy afaka malala izay misy lalàm-piaramonina misy fandamina petraky ny fiaramonina dia rehefa mahantra ny olona na ny tsy fanajana lalàna dia indraindray miteraka fantrana ny tsy fanajany olona ny rafi-tandamy indraindray rehefa hoe mahantra dia indraindray ohatra manana zo andika lalàna indraindray tsy ohatra manenjika foana ny mpanakarena moa dia tsy manaja lalàna marina tokoa zany fa indraindray koa itsika tany mahantra na itsika mihitsy koa indraindray a fa mietrehitra manao hoe zazany morala zany ange tsy zany any mpanakarena zany fa mahantra tsy mila morala fa indraindray nge tsy rehefa ko malala mahantra fa tsy manana morala ilay tsy manana etika fa eto zereo tsara ny etika miboazy natsony ny olona anaova volombelona zao a natsony ny olona rehetra imaso imaso a asehoako anareo a ekenareo tsofonareo rano ve ho izany ho amely maso ny taranaky rota sy sinomy zay avy amin'ny elimeleka ekenareo ve izay le atao hoe honnêteté tsy nalainy tany ambadibadika tany fa nataony maso teo hotsika hoe transparent tsara zany izy hoe zao zany hita maso mangarahara zao ny andaminana iza mitsikireto afaka manavitra azy za tsy tokony afaka manavitra fa mbola misy olona eo alohako zay le teneny hoe may eo amin'ny andimy faefatra hoe natsonylay olona dia ozy manao hoe mahity kely ange zany avy kely ange anao hoe mantsy an'ilay olona tokony hanavitra misy olona zany hoe tokony hanavitra izy mantsy olona tokony hanavitra aminao hoe ianao ny voalohany fa rehefa tsy manavitra ianao dia manavitra fa zao za mbola aorininao fa ianao no tokony manavitra zany hoe tokony manavitra an'ireo olona reo ianao dia na tsy hoe misy olona nanavitra an'izay ady hevitra zay mba tsy hoe lazaina fa manao ambadibadika izy ho tsika hoe tena zava-dehibe mihitsy amin'ny fitoetra kristianina rehefa malala ny atao hoe honnêteté. Matetika amiteny ny mpianatra any ampitan-dranomasina ho a dia izao iny curriculum vitae anao iny a ianao ihany manisy soni azy hoe za dia manisy soni fa maro nyreo momba rehetra ireo no fa za tsy miangone fa za tsy mino e fa manana an'izany toetra zany izy hoe rehefa mba ny soni azy nao kosa io dia marina misy zavatra ekenao
ohatra hoe ianao dia manaiky fa ohatra confinement ohatra le pitatra de hoe ianao ihany manao taratasy fa ianao dia andeha etsena renana ry dia manaova taratasy dia ianao sa manao hoe za dia andeha etsena tokoa ianao fa tsy hoe mody mitena anao hoe andeha etsena nefa nanao avy eo lozanao mandeha mitsakatsaka le ry amoron-drano io fa na dia tsy mpivavaka izy dia manana an'izany honnêteté zany fa itsika le avako malala kristianina zavatra somiavitsika zavatra lalàny fadika itsika efa misy ohatra mazava hoe ity lalanyity azandianana ohatra na ity mba fandaminana ataotsika mianakavy dia tsy manaraka an'izay itsika dia azagaga le avako malala ho itsika manao hoe anankiray zay tokony ho toetra tsika manoloana ny fahantrana le avako malala ny rehetra rehefa misy fandaminana atao kosa hoe zao no atao dia arahan'izay avako zany hoe ny fananana morale ny toetra fananana honnêteté na zay moa lay toetra soa lay fiazonana ny teny fanomeza toky dia izao zay le avako malala fa olona pitsaka manoloana ny fahantrana zareo misy an'ilay fanafody antsoina hoe ED1 zay da nalaza an'izay tatoato naniraka ny vidina angabalizay sakristin herinandro fe lasa entana nydrina mba mividy ohatra malaza izy zany mandana mba milahatra dia nilahatra ny sakristin nanomboka tamin'ny sivaka izy nilahatra ao amay mianaka tokantranondo zany tamin'ny efatra izy mividy tiany anazy tiany ny paster ay mety zany dia mitondra flacon izy avany tiany anazy tiany ny paster kanjo nisy olona avitany tsy avitany fa olona toka avy lavitra tany ty fa zay nahita manome andramatoa ty fa zay nahita dia ahoana azy ty zay rehefa nahita ity le izy fa zao mitenena hoe tsy asianan'le etiketony fa enjehan'ny fanjakana fa ngala izy enjehana tsony fa zao mita kely izy kanjo nisy miteny tao anaty Facebook mari tsara fa misy mpisantroka nalainay le anankiray lay avy tany zany tena hafa mihitsy ny tsiro dia hafa mifofo fa nahoana tsika manao an'izany aina nge nresahantsika eto fanafody ny resahantsika eto aina ny resahany eto fa nahoana ny manao an'izany tsika dia matetika rehavako malala ohatra zany amin'ny ekônomia dia zava-dabe ny antsoina hoe confiance tena kapitala mihitsy ny antsoina hoe confiance ny mampandeha n'io ekônomia io io toekareny io ny fototra dia zao ny fifampitokisana rehefa tsy mipetraka izay dia tsy mandeha ny toekareny ny tolo oatra tsy mpivavaka nanana an'izany ataotsika hoe honnêteté zany manao hoe rehefa mpanisina mahafitra kosa io tainomby io dia azalaina tsony fa ny dikan'io dia efa namainina io zany maina ny tatopatika dia navadiny io mba ho maina fa iverina hakan'io izy rahapitso fa kitayany rahapitso dia aloha mba tsy alaina fa anjanandray ianao mamadika anankiray anina almeria avadio le tainomby satria tainomby kitay dia avadika ohatr'izao izy dia maina tsara dia mba indranandray ianao mandeha misahirana fa tainomby mivadika aza tsisy mato kitay zany midika dia apetra ery ara mibotay gazonao apetra atokotany eo tazany ty avo vidy ao gaz 6 kilao dia apetra ao raha tsy vao miodinao anao tsika tsika manao hoe ndraindray ny fahantrana anankiray dia izao mahatonga azy dia ity tsy manana moral tsy manana etika ny mpino mpiavako malala dia tokony manana an'izany toetra zany tsisy mampiavaka atsika amin'izao tontolo zao raha tsy manana an'izany toetra soa zany tsika toetra soa manao hoe mba zao ny fandaminana zao le lalàna velona zao le zavatra mba napetraky le fiarahamoniny zao le sotoaviny ajaiko tsy mety io misy fatapiboasaka efa misy zavatra tsy rariny fa zao zay ny ao dia ajay fa ny faharoevako malala ampianariny ity soatra masiny ty atsika ihany manoloana an'io dia ity tena ilay fanavotana na ilay fifanampiana mihitsy ilay fifanampiana mihitsy na inona raha mpiaramonina na inona raha mpiaramonina dia misy mandrakariva ny fahantrana antsika raha mbola olombelona ny eo anatiny ao dia misy mandrakariva fahantrana teraka zany fa inona ny toetsay
ny toetsaina dia zao zava-dehibe ny fifanampiana, ny fifanoana, lay fiombonana. Raha tena mamaky tarangizakira vako malala boaza ngefa lehibe fa betola be mihitsy boaza, irota kosa vavykely. Fa zao no raha tsy nanampy azy boaza, raha tsy nanampitiavana boaza manao hoe avoty izy, mantsy an'ilay olona teo zany avoty izy, tsy anao ve avotana izy ianao nge tokony anavitra azy, mantsy an'ilay olona anankiray. Dia io ilay olona hoe hitanareo amin'ny andininy io manao hoe andininy fa efatra hoe boaza manao hoe raha anavitra ianao dia avoty izy, raha tahitsy anavitra ianao dia lazao amiko mba ho fantatra. Izy tsy mitena lazao amiko fa zano anavitra, fa lazao amiko aloha ho fantatra. Dia izao tsy misy tokony anavitra fa tsy ianao, ianao io mihitsy no antsilay olona zany, ianao ny fianakaviana akaiky ary izany manarakaraka. Dia hoy ilay olona avotako ary izy, nozay teny boazy zay, avotako izy. Dia hoy boazy, eny ary anavitra ianao fa zao, raha anavitra ianao dia zao nomy sorota mihitsy, fidinao ny fananana, dia zao velominao maso izy, niaotra ilay olona, fidinao raha izany tsy mety ahy, raha izany dia izao tsy mahazo manavitra satria veriny ray lahy tsy fantatro, veriny ray miteraka aminy ahy dia nylamatomaka ry dia mandrasy sahirana ahy za tsy hiditra amin'izany fa avotanao izy raha izany. Ndraindray rehefa malala izay toe-panahy zay, ndraindray tsika manavitra fa manavitra akaiza eny e, tsy azoko ny ataony atao efa mananao aloha, za efa mananaoko. Ty misy olona mangataka ary azato, mame ary azato, mame ary azato e, vanjo misy aty e, mena vanjo, ka maname vanjo ako. Misy olona azato tena mame fanafody e, tena me fanafody a, tsy manana fanafody efa iny telonjato ny ananao, eny marina fa zay anananao no any aminao, fa zay tokoa ve ny tena anananao, sa mieritreritra ny tenanao ianao ampanavotana manao hoe fa tena ny tena manavitra ravako malala, ny tena zava-dehibe dia izao, raha ity tatary ty, raha ity soratra masina mivelatra eto amin'loantsika ity dia izao, tena miandry anao ny namanao, miandry ny fitondratena tsara anananao izy, miandry ny fahafoizanao ny firenenao. Ty fa tsy mba adiniko fantataraiko taminareo mandrakariva, ray maka nisy mpianatra nanao asa fikaroha, mémoire de master ilay izy, teny amin'ny tanteny allemand, dia nasainy azy zany satria zanaka be tantely. Dia tsy adiniko mihitsy ilay recherche satria tantara moa izy. Dia inona no nitranga raha vantany vao tonga ny ady lehibe faharoa, vita ny ady lehibe faharoa dia zaraina roa i Allemagne, ty amin'ny taona 520 enina 20 zany zao tantara zao, dia nizaraina roa Allemagne. Dia rehefa nizaraina roa Allemagne dia nisy kristianina kely tao amin'ny fiangonana, nisy kristianina vitsivitsy, enina sa fito menadara betsaka, zay tao voalazan'ilay mémoire. Dia nanapa-kevitra manao hoe tsika hitokana hivavaka ato amin'ity poste kely ny fiangonana, raha tsy diso fa eglize ny Saint Jean tao Berlin ilay izy. Dia ity fiangonana protestanta to Berlin ity misy poste kely, dia izao tsika 5 sa 9 menadara reto ndao anao voaty fa isaky ny alatsinainy marainy tsika mivavaka ato, mba tonga ny rindriny Berlin io, tonga ny rindriny io ho ravy, fa tsy sitrapon'Andriamanitra io rindriny io, tsy planin'Andriamanitra io rindriny io. Dia isaky ny alatsinainy ireo olona vitsy ireo tao amin'ny paostrano, tao ve transainana tao amin'ity fiangonana ity mivavaka. Vazaha moa izy mahavatra arsy tsotratsika, dia ny azy raha isy isan'andro ny hiry re zao ny hirana taona 9 menada, reto avy ny olona tonga 3 izy androany, 5 tamin'ny hery, dia toy izay zany ty teny vakina fa diby mivavaka izay, tsy raha reto tao vavahana adin'indray 20 minitra isaky mivavaka eo zareo. Dia iny atota taratasy iny arsiviny nanaovan'le mpianatra ny mémoire, iny isaky alatsinainy io zany ilay registre misy an'ireo programme rehetra zao resahana izy 7, 5, 9, 3 nareo tonga ao nandritra zay fotoana ely zay.
dia tsy tapaka ilay isaky ny alatsinainy, tsy tapaka na alatsinainy ray azy, tsisy tapaka zany misy fotoana olona roa mivavaka eo fa tsy tapaka. Iza milaza aminao fa tsy nivavaka nataon'ireo olona 5 na 9 ireo ny enon'Andriamanitra ka nahatonga ny ridiny Berlin anjera. Itsika mety manazava ka teo angeny glasnost sy ny perestroika tany Russie, teo angeny sy ny sisa rehetra, ny fahatongavany Gorbatchev, zao ny fanarahana mangina nataony Helmut Kohl sy Mitterrand sy ny zany angeny natonga ny eny eto azavaina amin'izany izy lafiny géopolitique. Fa iza milaza aminao fa tsy ireo olona 5 mivavaka reo ny enon'Andriamanitra. Raha tsika mantsy mieritreritra foana fa raha tsy zavatra goavana be tsy mahavita iny. Hoe raha tsy hoe raha tsy vahoaka ao amin'ny stade tsy enon'Andriamanitra feno stade satria tsika tratran'ny gigantisme, dia raha tsy zavatra miezimezina zay tsy ataontsika hoe mahomby, fa tsy zany ingeny an'Andriamanitra. Ka Andriamanitra zany tsy voatery ho zany mihitsy fa io vavaky ny olona 5 enon'Andriamanitra. Ny faharetanao sy ny finoanao, ny fiazonanao an'izany ny zava-dehibe. Afaka malalo mianaty fantantsika, mila boaza be dehibe Andriamanitra. Ianao ry afaka ny boaza avoty zay sendra ny tananao, manana toetra soa, azonina ny fiona hoe toe-panamendrika, mandehana mizara. Ary nyfanny rehefa manao da mpamaranana izay ampianariny teny tsotra masiny ty antsika tsy ny fizarana ihany fa izao koa afaka malala lay fanaovana zava-dehibe ny fiainam-pianakaviana. Ny fiainam-pianakaviana rehefa afaka malala dia nendray amaivamaivany ny olona mahatonga hoe mitranga ny fahantrana matetika dia satria tsy mahafiorina ny fianakaviana da lay raha tapo miady lova. Fianakaviana tokony famelona mifampisitona midina, piraitapo tokony fanampy miady. Eto dia zavatra fihavanana tsy azo eritreretina mihitsy vinanto sy rafozana no famelona eto. Zany hoe zavatra lazaina hoe zavatra tsy dia mahazatra, fa ny antsika aza raitapo mifanampatsinay tsy mifamelona. Ary io ilay mahatonga ny mahatonga ny olona miteny manao hoe ny malagasy hony inoko fa tsy marina, malagasy hony ory avamanana. Dia nitoizan'ilay minisitra anankiray zay efa maty izy manao hoe faly avan'ory, tsy vitany hoe ory avamanana ozy fa faly koa rehefa ory ny avana. Dia manitro dia zany vetsika. Eny fomba fiteny zany dia mahatonga miteneninao dia gamba sanatria misy ihany. Fa zao ry avako malala tena manjaka ny fahantrana na fitaovana iray hoentsika miatrika ny fahantrana ny fanaovana zava-dehibe ny fiainam-pianakaviana. Raitapo mahay mifamely, fianakaviana mahay mifamelona, mahay mifanohana, mahay mifanampy. Zay ge mahatonga ny fiangonana atao hoe fianakaviam-be iray zay mahatonga nay fifoazana atao hoe dadato ihany, atao hoe nenito ihany, atao hoe neny ihany, milaza fa fianakaviam-be iray. Ary ohatra ka tena ao anatin'ny fiangonana ny fitiavana sy ny fanan'Andriamanitra, ao anatin'ny fahatsirovana fa iray ny tompo noho ny Jesosy Kristy tompo, dia izao tokony tsy hisy fahantrana ankena ao anatin'ny fiangonana ary. Fa tokony ekentsika ao anatrehan'Andriamanitra fa ny mahampanotantsika izany. Tokony ekentsika hibaboantsika manao hoe matoa misy mahantra atao aminay Andriamanitra dia tena noho ny mahampanotana. Fa tsy izay ny tokony ho izy, tsy azo amarintsika ny fahantrana, fa tokony ekentsika sy hibaboantsika fa tsy misy ilay izy noho ny maha-olombelona atsika dia finahintsika ao anatrehan'Andriamanitra. Hoy ato amin'ny tokoteny voalohany teo manao hoe manoloana an'izao corona zao ry havako, inonareo no hanehoantsika fa mahay mifanohansika tsy fantatra. Asan'ireo mpino mba toroa hevitra hoy manao hoe asina banque de médicament ve hoe samy mitondra calcibronate manana telo ianao ka mbola ambinambiny
iza manana izany hoe manana ty misy tsy fantatro vitamine C dia samyba mitondra dao asina tsy amin'ny positra anatsy na tsy amin'ny akany atsy dia zay tena mba mila mba maka re tompoko ohatra misy mananazany ve sa inona no anehoantsika fiombolana eto anivon'ny firenena eto anivon'ny samy fiangonana ahoana no atehantsika an'izao fantatsika le olana mifanginana zay mivory repetraikitra hoe tokony ivory anatina fivory zay petraikitra fobe dia niteny tamin'ny raofobe hoe zao le olona sao dia tsy mety ifahanginantsika ity fa sao dia tokony hopapahirytsika fiangonana sao dia mangina lorytsika tsika ngipa aminany fa rafarasy ny tokony teny manao hoe mamangy amin'ny fahoriana amin'ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra sao tokony teny tsika fizekema mamonde sahatra fa ahoana ny fiangonana ina ny afatsika ho an'ireo mamoy ray mamoy reny mamoy zanaka tapitapy koa misy anankitelo tonga dia lasa ho an'ireo marary ho an'ireo tsy inona ny afatr'ilay fiangonana mpamina ao anatin'ilay fahantrano zako moramora ao e inona ngelo moa ka dia samy manilika eny ambaravara ry avako malalo mieritrerety tsy mbola manana vahaola ny pastera hoe inona reny atao fandeha angataka amin'ny fahazavan-tsainy fanahy masina isika ry avana hoe tompo misy dika ny matoa velana ao andara misy dika nyzao matoa velana ao andara ary ao anatin'izao no mizahano toetra ny fitiavana isan'ny finoana hoe mbola manana an'izany honnêteté zany ve zay vao teo moa misy fanentanana natao teo momba nisany honnêteté mbola manana an'izany fa tsy tokony efa mandeha ho azy fa nahoana no mbola entanina amin'izany tsika satria zay ka tokony ekentsika fa zay zany tsika mbola amin'izany mbola mila entanina amin'izany satria na dia amin'ny zavatra madinika indrindra ary dia tsy ho azatsika raha vao misy ny dify ny androm-panarama sy ny andrenity zaza lava amin'ny finoana afako malala ndomba iove zay mahatonga Paoly ny teny hoe miova amin'ny fanavaosana isa fibebahana dia fiovantsay anankiray amin'izany fitaovana omen'ny tompo antsika izany ariavana ny filazantsara hotsika manao hoe inona ny toetra ny kristianina manoloana ny fahantrano ataovy zava-dehibe ny fiainam-pianakaviana ny famelana reo mianakavy fakatiavina ireo mivady ao miara-mikondona reo rahitapo ao mifanampy reo fianakaviana ao tahaky ny fianakaviam-bera ihany ny mpiray-tany raza zay marary amarary anao zay mba hanaza raiko aminao rehefa mba tsy manana dia zao mba makany aminao aloha kokory atao ary rehefa miteny aminao aho fa amerina dia mamerina fa tsy maka aminao aty aveo tsy ray sotsony ny telefona rehefa mitaky anao any angetro hoe kary avako malalo engany ry avako malalo hotakatrao fa ny finoana Jesosy Kristy tompon'ilay maty teo amin'ny azo fijaliana Jesosy Kristy tompona mpianatra atsika ho vavolombelon'ny fitiavany sy ny fahamarina ao amin'ny fiainana isanandro dika hoe fiainam-pianakaviana milamina ajao tsara zany faharoa afatra ao anao ajao ifantaliana ajao zay rehetra efa mba lamina ao fiarahamonina ajao ny lalàna velile ajao reny lalàna efa mba napetraka reny misy olona ninina nge izay ampiaka ny lalàna io dia mba ajao reny olona reny efa mba niteny izy hoe zao aza lay mpanahy aza lay nafanahy izy fa apio izy angirako malala mahatonga ny ohatrany ary ny fahatelo dia zao ntsika hoe ny fahafoizaka ny fifampisarana zany angena nataon'i Jesosy Jesosy angena naja lalàna ka Jesosy naja lalàna izy manao hoe tonga hanatanteraka ny lalàna zany izy nanatanteraka ny lalàna Jesosy nandika lalàna zany Jesosy nandika lalàna mihitsy Jesosy naja iny lalàna dia zany no tokony toetratsika ry avaka vavatsika Andriamanitra betsaka ny fahantrana mianjady amin'ny isam-pianakaviana ankehitriny maro ny loharanony zany ety eo ny fahalaina indridridrindra eo ny kolokolo sy ny tsy fahamarinana amin'ny tanketsely fa ny tsy fandraisanay andraikitra betsaka tompo ny fiheveranay fa tsisy adidinay tsisy andraikitray zany manafatranay anefa no tompo fa manana adidy zahay miatrika izany mijoro vavolombelona fa sarobidy aminao ny namanay
ampianazo hoe tompo mba hanaja ny teninao fa ny fototry ny fantrano tsy fanajana ny sitraponao, tsy fanajana ny hafa, tsy fanajana ny sotoava, tsy fanajana ay, fanaovana tsy mitsinina ny lamina napetraka. Tompo ampianazo zahay hanana fahatsorato, hanana fitondratena mendrika, ka hanaja ny namanay, hanaja ny fanana ny namanay, hanaja ny aja amboninahitry ny namanay, hanaja ny fiainany namanay. Ampianazo zay tompo hanaja koa ny tenanay. Ampianatra anay nao fa zava-dehibe ny fangoraha, ny fahafoiza, ny fiainam-pianakaviana. Tovienanay zany zao anatin'izao zavatsarotra izao. Jereo ireo marary Jesosy trano, jereo ireo manana olana ampio, ireo manana ady ampanampaherezo, vavaka manokan'izay ho an'ny fikambanana, toy vakam-pahamarinana ny raha ianao ampaherenay, vavaka ho an'ireo mpitarika, vavaka ho an'ireo 10,000 mpikambanao anatiny, mirerim-panahy tompo ady zo vavolombelon'ny fitiavanao, ary omeo faharetana ahitra hatramin'ny fara. Aoko tsapan'izy ireo fa ianao ilay fahamarinana, ary tsy reraka izay rehetra manana. Misaotra tompo iny amin'ny ahatserovanay fa na dia maro azy ray dia iray ihany, ary dia mametraka ny fiainanay eo am-pelantananao, satria fantatra fa eto ianao Jesosy dia mametraka ny fikasanay sy ny fiainanay mba amin'ny fitahiana. Mibona nefa afaka nampianaranao nay manao hoe rainay izay any an-danitra, masinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anay ny anina sahaza aonay, ary mamelana melokay tahaka ny melanay izay meloka tanana, ary aza mitondra anay amin'ny fahafatana, fa manafahanay ratsy, anao ny fanjakana sy ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.